Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny Madagascar Télévision amin'izao alina zoma faharoa amby roapolo ny volana febroary taona 2012 izao. Miarabantsika ihany koa ary manasantsika anaraka hatramin'ny farany ny fandarana resabe amin'izao alina izao sehatra fanimokevitra ara-politika sy mikasika ny raharaham-pirenena eto amin'ity fahitalavitra izay fanarakantsika rehetra ity. Hiafaka kely amin'ny mahazatra ny fandarana Antony dia izara roa izay fandarana izay amin'ity alina ity. Tokana kosa nefa ny loha hevitra resahana dia ny lafy ny fampihavanana izany. Ho an-tapany voalohany dia andriambavilanitra efa diso fantatra eo amin'izay sehatra ny fampihavanana izay sy ny fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara ary ny fandraisana anjara ao anatin'ny raharaham-pirenena eto Madagasikara no nasaina hitafatafa hidinidinika ary fantoka misimisy kokoa amin'ilay rafitra na androm-panjakana izay napetraka isahana ny fampihavanana izany dinidinika izany. Ramatoa lalao Randriamampionina no vahintsika amin'izao arivo izao ato anatin'ny tapany voalohany. Fantatry ny rehetra fa dia filohan'ny vovonana nasionaly ho an'ireo fiarahamonim-pirenena eto Madagasikara ny tenany. Miarabanao tompoko tonga soamantsara atao anatin'ny fandarana makasitraka ny fanohinana ny antso. Dia faly miarabanareo koa ary mametraka ny fisaorana be dia be amin'ny amelanareo afaka miresaka eto sy mamelabelakevitra. Dia miaraba koa ny mpijery sy ny mpiaino. Malaza tatoato ny fametrahana ilay rafitra izay omira lenta amin'ny androm-panjakana rehetra eto Madagasikara ao anatin'ny androm-panjakana tetezamita amin'ny fametrahana izay fampihavanana izay. Ianao manokana dia isan'ireo mpikambana ao anatiny avy amin'ny faritra Fakinakaratra. Ny fanontaniana voalohany be dia be ny resaka mandeha, be dia be ny adevitra sy ny fanakianana na ao anatiny na afa-ty ivelany amin'ity rafitra antsoina hoe FFM na filakevitra ny fampihavanana malagasy ity. Ianareo anatiny no mpampihavana iantsoroka ny andraikitry ny fampihavanana. Fanontaniana manetikitika voalohany, manahoana ny fahasalaman'ny fiaraha-miainanareo mpampihavana ao anatin'ny rafitra fampihavanana mialohan'ny risonina amin'izay tena fampihavanana izay? Zavatra ray voalohany no teneniko dia avy eo dia mamaly tsara miezaka hamaly tsara ny fanontanianao. Voalohany dia tena vakina karatra tokoa satria be dia be ny olona ny mieritreritra fa avy ety fa dia ny razam-beko vakina karatra teraka tany ary izany tsy faheto no ilazako azy hoe misy koa ny na tsy hita hoe matetika any aza dia tena misy ny programan'asa sy ny tetika aza izay fikambanako manao azy ihany. Zay ny voalohany mba tsy hisiny ny fanontaniana sasatsasany. Ny faharoa dia ny fanontaniana hoe manona ny fahasalamany io rafitra io sy anareo anatiny sy izahay ao anatiny. Ny fahasalamany io rafitra io dia miankina betsaka amin'ny hoe inona tokoa moa zany aloha ny kendrena amin'io rafitra io. Kendrena amin'io rafitra io raha tsorontsika dia tsorontsika dia zavatra dimy. Io rafitra io dia tokony hametraka aingana zany amin'ny alalan'ilay fampihavanana, filaminana sy ny fandriampahalemana eto Madagasikara dian'izao alohan'ny fifidianana ary rehefa avy eo dia maritra satria telo taona izy aloha zany no hiasa. Zay ny zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia araka ny voalazantsika tokoa dia tena tokony izy mampanjary zany an'izay fihavanana izay ho afaka mipetraka ny filaminana sy ny fandriampahalemana dia ho afaka tsika sady anao an'ilay amnistia petraka amin'ny FFM mihitsy io ary avy eo koa dia afaka manao ny fifidianana satria miankina amin'ny fitsanganan'ny FFM sy ny fahavitan'ilay resaka amnistia no ahafahana tena manao ny fifidianana. Zany hoe na ny firotsahan'ireo kandida aza dia miankina amin'io FFM io. Ny zavatra fahatelo dia tena zany isy ny fifidianana manara-penitra amin'ny lafiny rehetra araka ny tokony ho izy ary dia eo tsika no afaka zany mametraka amin'izay ny rafitra isan-karazany araka ny tokony ho izy fa tsy ataontsika hoe tetezamita tsony. Dia ny zavatra tsoko hoe farany fa zava-dehibe indrindra dia ny hoe mipetraka amin'izay zany ny fototra mari-potitra ny repoblika sy ny ataontsika hoe ny fiarahamonina malagasy mihitsy satria be dia be ny voahosongosona tamin'ity krizy ity. Dia zany hoe zay no ahafahan'ny malagasy zany tena mba miroso amin'izay amin'ny fampandrosoana maharitra. Ka raha zay ny tena ndraikitry ny FFM sy andrasana aminy
de zany hoe io zany fomba sy lalana ray lehibe ary saika tena hoe kizy tokana fa de ataontsika hoe lehibe amin'ny fahafahantsika miroso eo zany a ny zavatra tena takina amin'ny olona zay mpikambana ao amin'ny FFM mazava loatra olona zay tokony ho modely amin'ny lafiny rehetra ho an'ny firenena ray manontolo ho an'ny faritra ary na amin'ny ataontsika hoe ny sehatra iraisam-pirenena aza de hita ny sehatra iraisam-pirenena fa tena zay tokoa le olona raha ataontsika fitina foy de foy ny zavatra zay vao petraka mihitsy eo amin'ny lalàna tamin'ny 2012 010 de ireto avy olona zay tsara fitondrantena mendrika olombalina ny faro de olona mijoro amin'ny marina zany hoe tsy mpanao risoriso tsy mbola hita mihitsy voaroa ireo na tamin'inona na tamin'inona de mipetraka koa ny hoe olona zay efa vonona ary tena nahitana fa afaka mampiavana mampiray na eo amin'ny tanàna na eo amin'ny faritrany na eo amin'ny sehatra eto amin'ny firenena na koa ary amin'ny sehatra afrikana sy ny sehatra iraisam-pirenena zany rehetrarehetra zany voavoakan'io ary de mipetraka ao koa moa zany ny hoe tena olona tokony manana ny atao hoe mandala ny rariny sy mihitsy na ny sens de la justice zay zany tena hoe olona tena ataontsika hoe modely zany zay zany le masotsivana mariparitany hoe zay mihitsy tahakan'inona lay tsanganana iverina fa tena zay amin'izao fotoana zao efa voatendry ny olona ao anatin'ny mpikambana ary dia mivoaka gazety indraindray ny adihevitra tsy fitovina fijery eo anatrehan'izay fanendrena na fanolorana olona ao anatin'izay fahitanao azy manokana ny mpikambana izay mandrafitra ny FFM amin'izao fotoana zao ve voalohany afaka amaly an'ireo masotsivana rehetra napetraka ireo mafeno an'ireo fipetra ireo faharoa azo antoka fa avitaniraka mpanaovina azy mita amin'ireo tanjona dimy zay velabelarinao teo zay mihitsy le fanontaniana tamin'ny voalohany hoe ny fahasalamana ny fahasalaman'le rafitra sy ny fahasalamany le olona zany a raha teo le masotsivana teo voalaza teo de tsara aloha mariana tsy azo atao mihitsy manao safy be mantsina fa misy olona amin'ireo amin'ny listra de verina fa olona zay tena mameno tokoa tsisy hoe de ameno 100 isan-jato akory fa mameno azo ekena fa tena tokony ho ao zay fa misy koa ny olona zay tsy hidirantsika tsiprian'le izy fa ataontsika hoe atonontonony mbola misy ametrahan'ny olona fanontaniana ary misy kosa aloha de tena azo everina fa tena tsy mameno tsy mba modely tsara fa modely ratsy ary tsy azo atao akory azy ny miteny hoe modely ratsy satria tsy tokony akatahaka an'izany zany hoe na eo amin'ny fitondrantena na eo amin'ny fanaovana risoriso zany rehetrarehetra zany inona mety ho fiatraika an'izay ao anatin'ny fiatrehana ny asa satria na ianareo anatin'ny ary efa mivoaka gazety tahaka ny androany zao hoe misy tsy de mankasitraka an'izay lafiny voalazanao faran'izay inona no mety ho vokatra zay eo amin'ny toe-pahasalama fifandraisana anatiny sy ny toe-pahasalama ny fiatrehana asa ao anareo anatin'ny FFM le aloha le faharoa aloha no lazaiko vao mivoaka le listra de ho an'ny olona za mieritreritra fa besaka tsy misy asiny le fitambarana satria le fandehany de hoe ny rano maloto ray tandroka mandoto ny reny rano ray manontolo de zany hoe zany zay le izy de zay zany tena hita hoe olana amin'le izy hoe vao mijery le listra ny olona de efa hoe tsisy vitanyty FFM ty fa tika ve zany hoe mety ho maty-akarana an'irety rafitra vao napetraka tao anatin'ny tetezamety za aloha tsy afaka de hoe teny endray satria amin'le lazaiko hoe misy ireo olona koa ao zay olona tsara zay etrerety hoe ary avy amin'ny faritra isan'isany de misy an'ireo fa any le izy hoe tena le listra aloha tena tokony atsarainy zay
tokony azaraina ho anao manokana za mihevitra anao fa mbola tokony asiana fanovana io lista efa napetraka eo tena zay mihitsy tokony misy afanovana ary tokony mandray andraikitra daholy a ny fanjakana zay namoaka maika an'io lista io nefa mbola tsy vita kory ane le misy le asan'le komite zay nanambatra ministera enina ny ampiny CSC tsy mbola vita ny asan'io mbola tokony azy io de tonga de navoaka le lista ny décret mo aza raha nivoaka ny roany zay fa raha ny tokony izy le lista tokony zany a niaraka tamin'ny décret zay le ao amin'le lalàna hoe décret constatation de iny ary ny lista ka zay zany a mametraka problème zay de tokony zany hoe misy karazana vice de procédure zany tamin'ny famohanany lista raha ny faheverako azy fa zaho moa tsy pahay lalàna ka de mba teneninay zay olona atao hoe tsy de mahalala nefa zay mihitsy ny ao amin'le lalàna 2012-010 no hoe de par décret de constatation no mivoaka ny lista fa navoaka le lista de ny tena loza koa de hoe mbola tsy vitany ny asan'le komité anankiray e de zay zany no anisan'ny zavatra hoe tokony azaraina azo atsaraina io lista io ary misy mieritrehitra hoe ay lasa indray madame Randriamampionina fa hitaky fotoana zao manahoana ny ho fietsika na ho fomba fandraisan'ireo rehetra akotranao an'izay sosikevitra izay hoe tokony mbola azo atsaraina namboarina io lista io ary tokony ampanarahana n'lay paikady voalazany lalàna ny fomba nametrahana an'izay fanendreny zay atraizany atody an'izay atraizany atonga azy hoe efa nahazo toerana zao ny akapiazan'ny maro an'isy ao anatiny a dia aloha andeha amin'io tahaka ny zavatra avelan'de rehetrarehetra teto amin'ny firenena hatramin'izay ka zay no mahatonga ny voifiresana many hoe tsy rariny loatra le avela foana mandeha mety tsy voasakana io a mety tsisy fanamboarana fa tena tokony a lazaina hoe tena misy zavatra tsy mety e satria tsika ohatrany mizaka manaiky lembenana fa nefa misy zavatra ka mahazava-dehibe an'ity FFM ty araka ny lazaintsika tany am-boalohany ekinany zavatra be dehibe any io e ary raha mialatsiny ohatra hoe ny CD ny CST samy manana ny lanjany avokoa reo na nisy arangamba zavatra tsy nety tao nisy zavatra tsy nety tao e de ny olona moa tsy de miteny firy fa ity kosa tena ataontsika hoe zavatra rafitra tena ametraka ny fampihavanana zany eny fampihavanana ny akoatrany hoe tarinanao réconciliation Afrique du Sud etcetera etcetera io ny fototry ny sotoavana malagasy zany hoe avy any amin'ny razambe ny fihavanana ny zava-dehibe ny fahitako an'le fanazavanao ma tsara ny tenao teo otra ny mametraka fisalasalana sy ayakely ihany ianao na dia milaza aza fa tokony asiana fanatsarana io araka ny tenao teo hoe mety tsy ho voasakana io zao anao fa mety handeha ihany inona no dika an'izay raha toka tsy voasakana tokoa io fa de efa mandeha amin'io rafitra mipetraka io sy ho firafitra mipetraka am'izao io ohatrany hatram'izay fa voalazako ihany izy te anara-davana zany ianareo am'izay anaraka ambokiny ny anaky lembenana fotsiny hoe de fa zay no eke ny rehetrarehetra de alao arahana na mety na tsy mety le tiako lazaina teo zany toko hoe efa voavaliko ihany zay de ny hoe voalohany matoa zany ny voifiraizana efa vo nivoaka navoaka ny président Salarby ariva le lista zoma zay de efa namoaka fanambarana nilaza hoe tsy mety io de mbola namoaka indray zany zay tamin'ny alatsinainy ariva zany hoe nidikan'izay de tsy manaiky lembenana kosa zay fa zao ny zava-misy fa tsy angina fotsiny na mitabataba ny mbadika any fa leo atrehany ty resaky ty atao mazava tsara zay aloha ny zavatra voalohany zavatra faharoa na ohatra azy io mitohy arak'izao zahay ny voifiraizana satria ny voifiraizana no atao ny rafitra fivondrorana fiarahamonina ngeza indrindra eto Madagasikara vo nivoaka ny fanambarana faharoa tamin'ny aliny alatsinainy de ny rafitra rehetra any amin'ny faritra ny voifiraizana efa nezana na ampandrenesina azao zany efa mampandreny tompona andraikitra rehetra any amin'ny faritra 2020 satria tokony ny vahoaka sy ny mpikambana rehetra ao amin'ny firaisamonim-pirenena no tena tokony zany mahalala hoe zao ny tena zava-nisy ary tsika zany miezaka mandresy lahatra ny fanjakana sy zay rehetra voavoaka amin'io sady mandresy lahatra manao plaidoyer no koa mampitandrina
interpellation hoe tena tandremo fa tena ampidi-doza firenena raha ohatra olona mpiavana ve no olona mpanao roisoroiso olona tsy tsara fitondran-tena zany ve de heverintsika hoe zavatra mety zay no zavatra heverinay a fa zavatra fa onao taiza hoe zao moa le komity mpanomana ny fandrafitana an'izy io tamin'ny fandiniana ny natota taratasin'ireo olona roso tsirairay zay ray faharoa eo amin'ilay fampivadiana n'ilay masotsivana nyresantsika tery aloha sy lay fametrahana azy isaparitra nanaona fandradrana zay tsy mety nisirika na tonga n'izay hoe lesoka zay ve za zavatra fomba nandradrana an'izay nisy de nisy tokoa ny tiako lazaina de zao ny zay everiko hoe zay zavatra zay no rangory fototry ny afo ny tena manahirana indrindra nametrahana ny UFFM io mialatsiny aho fa andeha lavitra mihitsy eo amin'ny tantara tamin'ny volana mars angamba izy iny a 2010 2011 no navoaka ny Simao samy malala ny Simao tsika Simao le iraky président Sisano amin'le médiation internationale namoaka izy a tondro zotra feuille de route zay ndrehetra aloha nahatsapa hoe feuille de route tena hita hoe tsy mampiatra mihitsy an'le hoe tokony rehetrarehetra no mijery azy tokony zany hoe tsy ao le inclusivité tsy ao le participation any rehetrarehetra iny ny voaka fa zao ny tiako ilazaina hoe iny rangory fotony afo de zao tao anatin'io le feuille de route ny Simao io zany de hoe ny tokony anaramaso ny fampiarana ny feuille de route a de ireto vondrona ireto ny FFKM ny ray aman-dreny mijoro ny knoska ary ny finoana fa le tena filazany azy kosa le amin'ny teny frantsay de hoe ny firaisamonim-pirenena ary reto zany hoe io zany le hoe la société civile don de le 4 reo de noho ny efa nandeha le fotoana de tonga le feuille de route ny Franceman zay nandray tanteraka an'izay izy la société civile don teo a nanomboka ny knoska zany ny ady mafy hoe mazava be ny io e ny société civile zany fa tsika efatra reto a mba anisan'le ao fa manaingy azy fotsiny sady nisy mihitsy ny resaka natao tamin'ny Franceman za de afaka milaza fa zako nitondra tenin'ny knoska zany hoe tsy voafetra tamin'ireo efatra zao lay tsy voafetra tamin'ireo efatra reo le tokony hanao azy fa le problema de tsy nentina resy lahatra mihitsy an'izay ny sasany tao a fa de hoe de tsika anika niodina ka niodina ary iny le resaka hoe verrouille azy iny ene mariny ary ny knoska tao anatiny resaka reo ary tao anatiny comité préparatoire tsy nijanona mihitsy satria za moa zany ao anatin'ny knoska ko président ny knoska amin'ny maha présidente ny plateforme nationale en société civile de niady tamin'izay fony sokafy tena any le problème de miodikodina eo le zavatra miodikodina eo de ny tena problème anankiray ko de zao le firaisamonim-pirenena ny maha izy azy mihitsy firaisamonim-pirenena no akaiky ny vahoaka sy ao anatin'ny firaisamonim-pirenena mivondrona ny vahoaka amin'le fikambanany de zany hoe zany a tsisy hoe zao na izao fa de vahoaka ray manontolo zay ko zany ny fomba fijery nentina atao hoe aza mieritrehitra hoe ampiditr'olona ny knoska tsy misy zany hoe olony knoska zany ampiditr'olona ny ray aman-dreny mijoro na ampiditr'olona ny finoana fa ampiditra olo-mangy eto amin'ny firenena ato zay ko de azoko lazaina fa samy mieritrehitra ihany aloha ny sasany hoe ao anatin'ny ray aman-dreny mijoro misy olo-manga ekeny zany misy ao anatin'ny finoana koa misy olo-manga ekeny zany ao anatin'ny knoska misy fa izay le fomba fisainana zay mihitsy hoe avelao ndrehetrarehetra no hita eo de mandeha arak'izay ary tadidiko tsara zany teny tao no hoe tsy misy zany hoe na tsy matafiditra olona ray ao ny knoska tsy problème zany fa le filazana koa hoe olony knoska misy io ny any tsy mety na hoe olony ray aman-dreny mijoro olo-pirenena le olona de zay de hita eo raha mameno izy a an'le masitsivana isan-karazany a zay no zava-dehibe tak'izay ko ny tao amin'ny komity mpisivana niodina teo ka niodina teo ka niodina teo a de any le tena problema fa eto kosa aloha misy zavatra tena hitsiko ny fanakianana be de be de hoe
ianareo tao amin'ny comité préparatoire ihany no tao amin'ny comité de sélection zay kosa aloha tsy marina tsy nisy tao zahay fa comité de sélection olo-kafa mihitsy de hoe nareo candidat ihany ko ny comité tsisy zany kosa e fa fotsiny a le membre ny comité de sélection aloha de olona zay narosony reo fikambanana telo reo satria le fefkaema moa le tsy niditra no nefa tena hanomboka le zavatra hitatra kely tsika miresaka Ramatoa Lalao Randriamampionina matoa misy ny fampihavanana de satria nisy ny ady na nisy disadisa tsy fifanarahana ohatra ny vahoaka malagasy ve samy mpanao politika ny tena voakasika zay iza mety tena iantefan'ny fampihavanana ho resahana rehefa tomombana tsara ny toe-pahasalamany ty rafitra misy anareo ty sotra bezaka aloha am'le firaritso be hoe ho salama tsara le rafitra io andry anankiray zay eterana zavatra be dehibe le izy zany a tena ohatr'izao no azo eritreretina an'io fihavanana sy fampihavanana malagasy io misy aloha le ataontsika hoe zavatra ny tranga nanomboka ataoko hoe tamin'ny etsika tamin'ny 20 tamin'iny zany a de efa nisy fifandonana teo amin'ny ry zareo mpanao politika misy takaitra sy ratra misy takaitra zay tak zany ko a tamin'ny 2002 zay tamin'iny a vao mainka koa mafy de mafy amin'izao fotoana zao a de misy zay zany aloha eo amin'ny mpanao politika de tena misy zay ary eo amin'ny lalàna zay mamaritra ny andraikitran'ny FFM de io fampihavanana ara-politika io aloha zany no anisan'ny tokony masona ny zavatra raingeza be koa nefa zay voalaza de hoe le firenena malagasy a de manana ny tantarany de efa mandeha zany a ny resaka hoe hatrany amin'ny andro ny fahampanjaka tany de efa problema de mandeha mizotra de misy foana ny adi-poko ny zao sosao eto a de mialatsiny indray fa ilaza zavatra ihany hoe amin'ny sady mahampanao tantara tena historienne ary ma-anthropologia de zao no azoko lazaina raha vao nanomboka nisy mponina teto Madagasikara efa tamin'ny talohany Jeso Kristy ary eto koa de somary manitsy kely zavatra ny mponina voalohany tonga teto Madagasikara ny olona manko e de olona zay nipetraka tany mifaritsy ny atao hoe plateau continental ny Chine zay tamin'izany fotoana zany mbola tsy rakotra ranomasina io reo le atao hoe austronésianina no nefa rakotra ranomasina le faritra de ny findramonina reo nandeha lakana ny sasany nakaty Madagasikara ny sasany nakany Indonésia ny sasany nakany nameno reny nosy isan-karazany reny fa io nandritran'ny arivo taona io fa tsy hoe vetivety a zany hoe tamin'ny voalohany zany a de tsy raha metsika ny Indonésianina fa zanak'olo mirahalana zanak'olo mirahavavy amintsika fa taty ariana vao nisy indray ny zay le fifindrahamonina zay a de tamin'izay ny Indonésie nakaty fa ny taloha de nitovytsika ny sasany taty ny austronésianina ny razametsika sy ny indonésianina sy ny malagasy inona ny dikan'izay ao anatin'le fampihavanana ny dikan'izay ao amin'le fampihavanana de zao reo tonga taty reo voalohany reo ny sotoavina malagasy a de tonga de miainga mifototra ny aingan'ireo ary tsy taty ampivoatany fa tany inindra tany ampivoatany zay ary ny zavatra hita de hita io a amin'ny teny gasy hita io amin'ny hira eto koa de mialatsiny fa za moa no anisan'ny mpiandraikitra ny sehitry ny mozika anisan'ny mpiandraikitra ao amin'ny akademia fa de hita io na amin'ny hira na amin'ny teny de tena zay ono Ramatoa Lalao Randriamampionina mialatsiny tapahako kely de verinatsika zay rehefa mifarana satria resaka indrindra ny fa zao tonga eo amin'le fampihavanana ny dikan'izay de zao le malagasy zany a le hoe foko sy ny zao telo ny tena ny eviny le avy any Azia zay le nylazako zay avy eo Afrika ary arabo ny ran'ireo a tonga de
ao amin'ny malagasy tsisy malagasy afaka amilazeny de madio be ny rako arabo na zao na zao fa mifangaro eo atrany imboalohany zay ny tiako lazany hoe le firaisan'ny malagasy efa hatrany imboalohany zay ny tiako lazaina le firaisan'ny malagasy hatrany imboalohany ary le fihavanana le sotoaviny io nanomboka tany am'ireo lela razambe talohan'ny Jeso Kristy io indrindra mantsy zany nidirako ramatoa lalao randrimampiona hoe eto amin'ny firenena angena krizoviana nanomboka raiky amby 70 ka hatramin'izao raha mandinika isika na milaza hoe malagasy avy aty afovoantany na avy any amoron-dranomasina fa namakaiza tsy misy zany malagasy tena famaky ady na tena fandatsatra amin'ny samponina zany fa matetika ny mpanao politika no miezaka mikitika an'izay lafin'izay teo natonga le fanontaniako hoe ny samy malagasy hoe na de fampihavanana sa mpanao politika de niteny moa ianao teo hoe lahara-pahamehana aloha zany ny fampihavanana ny mpanao politika eo no idirantsika zao hoe ampiavana ny mpanao politika fantatra ho iza sy zany tena fanandrana teto ohatra raha nirara 7 farany teo nijereny ianareo ve na ianao manokana moa zany izay mpikambanao anatin'ny FFM mahatsapa am'izao fa ny olona ampihavanana sy antefany asan'ny fampihavanana de tena vonina ary manaiky an'izay hiavana zay sa kabary politika ny resaka fihavanana vitesiny eto fa nykibaya kelika mbola any any no hoe vonina ve izy ireo sa tsy vonina zay fanontaniana zay a raha valitsika fotsiny hoe vonina izy na tsy vonina lasa ohatrany hoe mamina vinatsika ny any andohany any sy ny any aneritreriny any fa ny tena azo tarafina amin'ilay fihetsika kabary raha tarafina am'izany izy rehetrarehetra de milaza fa vonina ka zay any e amin'ny lafiny de hoe vonina de amin'ny lafiny sasany ko nefa de tsy vonina satria matetika misy kabary mifandisondiso fa ny tiako lazaina de ao ambady ko any e azadiny fa tompontsoa sy toerana no mahatonga le olona miteny hoe zay vonina na zay tsy vonina raha ohatra tena nanizaniza am'ireo a any kokoa angamba nijerena azy hoe iza ny tena mialatsiny afa zany zavatra tsisy afeniny iza ny tena mahery mangorona satria mifantatra telo taona de feno trano be atsy ary any zany le hoe vonina hiavana ave mety ho tsy vonina fa mbola te anararaotra ny ty zavatra ty satria tena manararaotra krizy manararaopaty ny malagasy be deabe ny maty a ahafahana mbola manao an'izao ka raha zay nijerenao de any mihitsy le problema fa raha ohatra kosa izy tena vonina hoe efa tena mijaly reto vahoaka reto a zany hoe tsy ny tompontsoany tsony jereny fa ny tompontsoam-pirenena zay izy no mety ho vonina ary eto am'le niteneninao tejeloha de mitovy hevitra aminao aho hoe zay ningiako hoe le resaka fihavanana hoe zao tsy nisy fa raha ny marina reo le mpanao politika sasany avahako ihany satria ny mpanao politika ohatra hoe tamin'ny androny 47 tamin'ny androny 71 tena mpanao politika ty tany razana ary tena nijery ny tombontsoany vahoaka sy ny fandrany vahoaka ka le mpanao politika samy manana ny fahasamihafany ko fa le am'izao fotoana zao aloha ohatra ny hoe betsaka tokoa reto le manranitra adiboko fa nytiako lazay ny hoe tsika za sianao koa reto le ataontsika hoe intellectuel anisany mivoy an'io zavatra io koa tena any mihitsy le izy hoe ny intellectuel na ny eto ampivoatany ara ny betsaka fa manomboka koa efa betsaka koa ny any mifaritra lasa mivoy an'io adipoko hoe ady zao nefa ny zavatra lazaiky de hoe mivoy firaisana tamin'ny 2010 niarany aza tamin'ny ampanjaka tany amin'ny faritry farafangana mba tsy isiny ny adipoko satria le misy mivoy le mpanao politika de efa le olona zany ohatrany hoe tena de no ny azy jerena le izy de zay no ataoko hoe tsy any le problema io eny ary somary efa lasalasa le tapam-potoana voalohan'izay raha antsika eto raha matola aloha randrimam-pionina ny fanontaniana farany angambany mampahitantaranao mpikaroka tantara ihany koa dia isy ny boky izay avoakanao atoato a indray-mbava mikasika an'ireo boky reo mety misy ifandraisany na mety hitondra vahaolana ho an'izao zavatra ena firenena zao ve ireo sanganasa ho avoakanao reo le boky reo zany a tonkalo
fa ny tononkalo tsy hoe nofo be nofy fa le mpanoratra ao anatin'ny ao anatin'ny fiarahamonina ary zay zavatra soratany de mitaratra ny zavatra zay misy eo amin'ny le firenena na izao tontolo zao. Le boky io zany de misy boky telo izy zany hoe ny maraina l'aurora de ny atoandro au zénith de ny riva mahatsara vahiny na ny ino moa zany ny tena le hoe atsara ny fileteny masoandro eto Madagasikara. Reo telo reo zany de mitaratra zavatra hoe ny ao am'le voalohany de fanantenana ny tena ataontsika hoe afatra vaopetraka ao de le faharoa le hoe migaingaina ny andro au zénith de tena le tolona nisy teo amin'ny izao tontolo zao ny firenena malagasy, ny afrikana, ny indochine, ny palestiniana de ny fahatelo zany ny ariva zay mifantoka be amin'ny Madagasikara sy ny hatsarany Madagasikara fa hitako ao ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana zao. Zany eo amin'ny fitaterana ny zava-misy ny mpanoratra sa manana petrakevitra sy finambaolana roso ao anatin'ny tononkalo zay mety tena manana petrakevitra mazava matetika ny mpanoratra mantsy de eritreretiny hoe olona eny volana ireny ka misy ohatr'izany tokoa moa fa zany hoe tena olona ao anatin'ny fiarahamonina izy fa zavatra manana ny fomba filazany azy fotsiny. Amarana fandarantsika ho any ampahampitohany voalohana dia mihinanao ny amtinana indrindra mahakasika ny resaka fampihavanana sy ny resaka rafitra teo. Zavatra telo no tsindriko amin'izy io. Ny voalohany de tsika malagasy de manana ny sotoaviny io zay efa niainga ela de ela ary izy io zao laza ohatrany hoe tady ho very asina le teny io satria samy miteny io nefa io ny tena zava-dehibe. Ary zavatra faharoa zany ny tiako lazaina de hoe tsy afaka manaiky lembenana eto amin'ny fandehan-javatra zay misy eto amin'ny firenena ary indrindra ny fametrahana n'io rafitra io satria ny fanontaniana amiko de ianao ao zany zavatra zany mipetraka mihitsy hoe matovy ianao rehefa ao amina toerana anankiray de tsy ikombom-bava fa tsy teny tsy laza hoe zao no tsy mety zao zay ko zany ny zavatra anankiray. Ary ny zavatra fahatelo de hoe tsika tena eo tongamba le hoe le firaisan-kina no tena anisan'ny zava-dehibe ary ny firaisan-kina ao anatin'ny fihavanana le firaisan-kinan'ny malagasy ary tsika malagasy ihany no mahatafavoaka atsika zay moa efa tenenina foana be de be koa no miteneny zay fa raha ny marina zay zany hoe le tsy fiakinan-doha na amin'iza fa ny ray amin'ny aty sy ny roa fa tsy miankin-doha fa io koa no tena fanitry be eto amin'ny firenetsika miankin-doha amin'ny manam-bola miankin-doha amin'ny mpanao politika miankin-doha amin'ny any velany ary aty mihitsy koa ny simba mialatsiny fa ny teny malagasy tena anisan'ny manomboka simbasimba mihitsy amin'le fiakinan-doha satria efa voasasa hoe nyteny zao ihany ny tena zava-dehibe. Eny ary sorana betsika ianao Ramatoa Lalao Randrimam-pionina nanaiko vahiny tato anatin'ny ampahampitoana voalohany ny fandarana resabeta amin'ity alina ity makasitraka makatelina ho atsika mpijery rehetra kosa mbola tsy mifarana ny fandarana faingo kely isetona kely afahantsika mametraka mara-piona mpikotokotonana ho an'ny vahiny voalohany dia indray ny vahiny faharoa indraysika aoriana nyity faingo kely vetivety ity. Indara misotratsika rehetra zay mbola manaraka ny fandarana resabeto amin'ny Madagasikara télévision amin'izao alin'ny zoma zafady zoma faharoa amby roapolo ny volana febroary 2022 izao tapany faharoa anatin'ny fandarantsika mbola le resaka fampihavanana teo ihany no horesahana miaraka amin'ny vahintsika izao alina izao atao anatin'izay tapany faharoa izay araka ilay fomba fiteny hoe ho an'ny kaisara zao an'ny kaisara ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra fomba fijery rahatsoratra masina indray no oetiny vahintsika mikasika ty resaka fampihavanana ity vahiny zay atao hoe tompotra no fandarana ihany koa satria dia hiaraka matetitetika amintsika atao anatin'ny fandarana izy ao anatin'izay fanazava-kevitra rahatsoratra masina momba ny fampihavanana izay tsy zany fa ry zareo avy eo anivo ny ekipa laika ahitana an'Andriamatoa isan'ny fidson sy tsy lavo miarabana reo mirahalahy dia ampidirinareo ngamba hoe atoatotsika hiaraka foana zany ho fanazavana ho ampijery atsika hoe inona lay fandarana amin'ny ankapobeny aloha ampahafantarina ihany angamba. Saotra indrindra namana fa mandray anay eto amin'ity plateau ty ary manatra ny arahaba tokoa ho atsika ny atokantrano any tsirairay avy zay manaraka tsy tapaka ny fandarana toy itony
anterina tokoa satria ao anatin'ny fotoana maharitraritra dia ho tafaraka ihany tsika ao anatin'ny toejavatra ny fiaina firenena. Zahay moa zany araka nefa fantatry ny sasany ihany na mety mbola tsy fantatriny maro dia maha ekipa laika mitoro filazantsara anay dia mahatsiaro zahay fa manana didy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny firenena ny tanindrazana mahakasika ny filazantsara zay tokony anana ny anjarany manokana eo amin'ny fiainany tsirairay avy, fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenena. Ka noho zany de zao no zao toejavatra misy eto amin'ny firenena zao dia ozy ny teny frantsay zao hoe miinterpele anay, ohatrany hoe mahatratra ny sainay mihitsy hoe ohatrany ahoana moa ny mba fijery ny soratra masina ary indrindrandrindra no tokony ho anjaran'zany filazantsara zany eo amin'ny toejavatra misy eto firenena. Rehefa ny toejavatra no mitranga toitony eo amin'ny firenena anankiray dia mahatsiaro ny mitranga atao amin'ny baiboly ihany. Rehefa mitranga ny toejavatra toy izao dia telo no entité izay resahan'Andriamanitra foana, resahany mpitondra fanjakana, resahany ny mpitarika ara-panahy ary resahany ny vahoaka. Ireo telo ireo zany matetika voakasika foana, voaresaka foana izy io. Zany indrindra no mahatonga anay hoe tafiditra ao anatin'izao toejavatra izao ny tokony hanany anjarany ny filazantsara na manafa ny tenin'Andriamanitra. Zao mantsy ny zavatra misy hatrizay za manokana amin'izao toejavatra misy eto amin'ny firenentsika zao dia ohatrany mandinika ny bokin'ny Jeremia satria nafana de nafana ny toejavatra tamin'ny fotoan'andro ny fahababona tany Babilona tamin'ny andro Jeremia. Rehefa miresaka ny antsonany Jeremia Andriamanitra zany hoe ahoana moa no antsoina Jeremia, de zao no zavatra voalaza eo amin'ny toko faharoa ny Jeremia de ny andin'ny fahavalo. Misy an'ity toejavatra ity izay antony zao fandarana zao no fototry orenana, zao no voalaza rehefa malala ny andin'ny fahavalo de zao no voalazana. Rehefa avy mitantara ny toejavatra misy eo firenena izy de ozy izy hoe andin'ny fahafito mitondra tsy ary mitondra anareo hiditra ho any amin'ny tany mahavokatra ao izy mba hinananareo ny vokatra sy ny zavatra tsara eo aminy. Kanjo no nitafiditra ianareo dia nolotoinareo ny taniko sady novetavetainareo ny lovako. Andin'ny fahavalo, ny mpisorona tsy nanao hoe aiza Jehova, ny mpiadidi ny lalàna tsy nahalala ahy, ny mpitondra koa nanota tamiko ary ny mpaminany dia naminany tany anarany bala. Misy entité efatra akory aza no voaresaka eo ny mpisorona ozy izy ny mpiandry ny lalàna, ny mpitondra, ny mpaminany, samby nivoaka ny tenin'Andriamanitra dolo ireo. Zany hoe zany rehefa tonga ny toejavatra zao zay no antony. Ny antony zany de zay ohatrany hoe adino Andriamanitra. Dia eto zay ny zahay mirahalahy ao anatiny le hoe ny mpisorona sy ny mpaminany. Ny mpaminany ozy izy dia samby naminany tany anarany bala, zany hoe niala n'Andriamanitra na ny mpaminany zay nantenaina ampitodika ny olona, ampitodika ny vahoaka eo amin'Andriamanitra. Ny le mpisorona ozy izy de tsy manao hoe aiza mo Jehova. Le mpisorona zany hoe ny pastora mpitarika fiangonana tsy mba mitondra hoe aiza ho aiza Jehova am'izao toejavatra zao. Zany zany toejava misy tsy milaza zany hoe reo fiangonana rehetrarehetra mpitarika fivavahana de tsy aotsony sanatriny vava fa mahatsiaro fotsiny zay mirahalahy maekipa anay zay manana anjara amin'ny firenena misoratra masina hoe ndao hojerena ny sitrapon'Andriamanitra ary andao fampiantso ifototra misoratra masina tsika satria zavatra rehetra dia Andriamanitra no tompo. Zay le antom-pisiny fandarana fa raha lay andiny soratra masina nyvakin'Andriamato fitoson tao de midika ve zay hoe milaza ve zany ianareo fa ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy dia nihodina amin'Andriamanitra mahatonga an'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao. Mazava loatra ny fahasairanana na ny loza teo amin'ny zanak'Israely amin'ny mahafirenena azy. Rehefa resahana mantsy ny firenena Israely de ohatrany hoe variana foana tsika hoe fivavahana religion côté religieuse fotsiny fa ny tena izy zany sady sosialy koa société koa kolotsaina koa zany hoe zany fiarahamonina koa ny firenena Hebreo tamin'ny fotoan'andro zay voasoratra. Zany hoe zany fitondram-panjakana, fahasalamana, ny fomba fiaina andavanandro, sociologie, anthropologie de hita ao teo amin'ny fiaina zanak'Israely. Zany hoe matontranga tenenin'Andriamanitra isaky ny misy fahababona, isaky ny misy fahasairanana nataon'ny zanak'Israely ny dikany de zao miala amin'ny Andriamanitra, ny mpitarika, ny vahoaka manompo sampy dia mitranga ataon'Andriamanitra ampitodiana azy zany. Isaky ny teto zao tamin'ity tranga ty de zao tena manompo sampy zanak'Israely dia avelan'Andriamanitra mitranga de andefo izy babo izy babo de avelan'Andriamanitra. Rehefa avy eo anirahany mpaminany maminany ndao miverena am'izay nareo fa tonga ny fotoana mitony tena ho mpaminany zany tsy mitony tena mpaminany zahay fa mitory ny filazantsara
mpaminany zany dia efa tsy misy hoe mpaminany hoe ty mpaminany zany fa ny mpaminany de soratra masina tia ny faminanina torina fotsiny ty efa misy zavatra rejereven'Andriamanitra ho amin'ny circonstance rehetrarehetra ao efa voaisay san'andro raha manisy anao zao ny aza matahotra dia 920 sy 300 no isany ao amin'ny baiboly zany hoe zany isaky ny andro mason'andro de efa nanomana an'Andriamanitra hoe aza matahotra ianao ray isan'andro no zany zany a dia zay no antom-pisitsika eto zany de hoe ry praira aza de mamerina ty teny raha va malala malagasy rehetrarehetra zay manaraka fandarana ry praira ray firenena etotsika tonga ny fotoana zay tokony andinitsika tena iverenina amin'ny Andriamanitra satria ninina o lazaitsika ny toe-javatra misy a de noho ny fahotany fiarahamonina fahotany tsirairay avy fahotantsika rehetrarehetra antité efatra o zany voakasika ny teny ny mpisorona ozy izy a ny mpiadidy ny lalàna io mpitondra io zany a ny mpitondra ny mpaminany reo rehetrarehetra voakasika daholo tsy misy miteny ny mpanao politika fotsiny voakasika io ny mpivavaka fotsiny voakasika na hoe ny mpanao lalàna fotsiny izy rehetrarehetra ny antanyforehetra de feno voakasika daholo tompona andraikitra de nitandrify anay zany amin'ny maha-mpitolo filazantsara dia oetiny ao am'izay hoe iantso ny rehetrarehetra fiainan'Andriamanitra miresaka fampiavanantsika andre matotso lavo misy ny ravitra napetraka teto amin'ny firenena tamin'ity herinandro ty no napetraka le izy ilay antsona hoe flankevitra ny fampiavanana malagasy zay ny vahiny taon'ny tapany voalohany izy teo rehefa miresaka ny fampiavanana amin'izay entina araka ny tondrosotra zay araka ny fifanarahana politika misy sy miresaka ny fampiavanana araka ny soratra masina mifanipaka vereo samy fameno inona ny mety tsy mampitovy azy ary inona ny mety sehatra afahana mampifameno an'izay satria samy tanjona iray ihany nyresahana eto fanamby ny siny fampiavanana eto Madagasikara eny tompoko marina tsara le fantaninao teo fary zay moa eto dia te hitondra ny adevitra ny resaka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly zany ka ny amalina azy dia andaotsika andray ohatra anankiray o misoratra masina ahafahantsika malazy mivatana tsara arak'izay azo atao efa nentsika teto tamin'ny fandarana farany talohan'izao nitondrana ty fandarana ity ireo ohatra maromaro misoratra masina fandraisantsika teto ny amin'ny Kaina sy Abela fandraisantsika teto ny amin'ny Davida sy Saoly zay tsisy valaka am'izao toe-javatra misy eto amin'ny firenentsika zao efa andresahana teto koa ny amin'ny Esau sy Jakoba ny amin'ny zavatra misy ka ny amin'ny resaka fampihavanana manokana zay atao eto Madagasikara zany dia misy zavatra telo namana fano tiako resahana mba hahatonga ny resaka izotra tsara ny amin'ny tokony atao raha miteny hoe fampihavanana isika dia misy tenin'Andriamanitra manao hoe sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra iza ny mpampihavana tsika zay roalahy mijoro eto zany zao dia miditra ao anatin'io mpampihavana io petraka olo zany io iza no ampihavanana iza no ampihavanana rehefa mieritreritra le mampihavana masy dotra nitady heritreritsika hoe ny iza moa zany ny le ohatra nraisika tamin'ny fandarana farany mantsy zao hoe nandray Esau sy Jakoba fifanenjehana tao anaty ohatra makasary ny mpijery atsika mahazo sary nyeritreritra hoe ny tetezamita sy Andriamantora valomanana zay nitsomponenana any ampita ve ny tia nampitainana hoe sa mijanona amin'izay ve fampihavanana sa fampihavanana toinona araka ny teninao teo zay indrindra iza no voakasika zany fampihavanana zany raha ny zavamisy eto Madagasikara ampitaina amin'ny zavamisy zay voalazany soratra masina zay indrindra namana fa efa nentina teto misy zay voalazantsika teo zay fifandonana misy eo amin'ny ataontsika hoe mpanao politika ataontsika hoe fahavilety zany fa tsy zany fotsiny no ampihavanana fa amin'ny ankapobeny dia ny malagasy rehetra mihitsy amin'Andriamanitra ny malagasy samy malagasy ny mpitondra fanjakana samy mpitondra hitatsika zao tamin'ity herinandro ty sy tamin'ny herinandro lasa fifandonana miamafana eo amin'ny gazety ataon'ny mpanao politika ataon'ny voazao zao zay ny ala tany an-tanàna no mahita ity fram fikambanany ray aman-dreny eo amin'ny fampianarana ankizy miady amin'ny tale eny an-dalana eny indray malagasy samy malagasy ka ny ampihavanana zany de tsika samy malagasy fa ireto misy zavatra araka lazaiko teo namana fa zay tiako resahana manokana ahafahantsika mieritreritra iza no ampihavanana ao amin'nika toko fa telo de misy azo zavatra zao araka le voalazan'ny namana fiditson teo hoe entité efatra farafakely no tokony ao anatin'ny saitsika ao anatin'izao fampihavanana zao no mba ahafahantsika mampihavana raha tsy zany de misy karazan'olona atokony olona eto Madagasikara mieritreritra hoe ho an'iretsy olo rehetra zany fampihavana zany fa tsy ho anay ao amin'nika toko fa telo de ny andiny fa raiky ambiny folo de misy azo zavatra izao
ny mpifehiny tsara azahoany kolokolo ary nypisorona mampianatra azahoana karama ary ny mpaminany manao fankataovana azahoana vola nefa Jehova dia ekina ny any hoe tsy atao amintsika ve Jehova tsy misy loza manjoa atsika averiko le vaky teny a ny mpife zany eo rehetrarehetra mety manam-pahefana zany tamin'ny vanim-potoana ny mika dia mitsara mba azahoana kolokolo azahoana vola zavatra mitraky ety ambonin'ny tany zany tsika miteny zao feno tsy famarinana maneran-tany manerana ny fitsarana sy ny sisanaiza mety misy ny mpisorona dia mampianatra azahoana karama ny akabeazan'izay mety ho mpisorona na mety mpitondra fivavahana am'izao tsika miteny zao dia ohatra ny lasa mampiasa ny fivavahana ny baiboly ho azahoana karama azahoana vola dia nitoeny eo ny mpaminany manao fankataovana azahoana vola be dia be ny mpaminany an'izao mpaminany maminany raha koty maminany raha be ary zany faminany iny zany dia alefa azahoana vola azahoana seza sy ny sisa nefa Jehova mbola iankinany any avelako any iny zay zany resaka mpife ny mpisorona sy ny mpaminany ny mpanao politika moa dia arak'le nresantsika teo a Esau sy Jakoba mifanenjika zay tsy izy mihitsy mba azahoana seza zany olona rehetrarehetra resantsika zany namana fa no tokony hampihavana amin'Andriamanitra aloha ary eo amin'ity fampihavana ity namana fa raha tsy tonga eo amin'Andriamanitra aloha ny olona rehetrarehetra zay tany saina teo a dia tsy afaka hiavana na amin'iza mihitsy ary ny mpampiavana tsy misy afaka mampiavana raha resitsika le teny teo hoe sambatra ny mpampiavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra avadikitsika io teny io ny zanak'Andriamanitra ihany no afaka hampiavana zay mety mifandrafy sy misy olana zany noho izany raha misy olona zany mbola mieritreritra manana saina akatombony ila voninahitra ila seza ila vola dia tsy afaka mihitsy ho vita ny fampihavanana namana fa ya miditra am'resaka fampihavanana nareo andreo matofitso napetraka moa le fantanina tele am-piandohana hoe ina moa no mitovy ihany ve tanjony iray ihany ve a voanjoro le fampihavana pirenena sy zao atao zao zay le tenenena teo entité samihafa fa miona foana ny vokatra ary zay ny tena zava-dehibe mahafinaritra misy fantaninany namana fahato amin'ny Jakoba ato misy fantanina mipetraka izy ty zany no entiko mamaly azy zao ny fantanina petraky Jakoba toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahatelo amby folo ateri amin'ny fahafito amby folo manao hoe iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana zay le fantanina mipetraka iza eo aminareo no hendry sy manam-pahalalana ozy izy aoka haseho ny amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena fa raha misy fialonana mirehitra sy fiampiandanina ao amponareo aza mirearea na mandainga manotra ny marina zany fahendrena zany dia tsy avy any ambony ozy izy fa araka ny ety an-tany ihany araka ny nofo araka any demoni rehefa mamaky azy io dia taitra ianao hoe raha ohatra ka misy hoe fahendrena na fahalalana ao anaty tojavatra anankiray zany dia tokony fantarina hoe misy fampiandanina avy ao anatiny misy fialonana mangidy tena misy fangidiana ao anatiny fa raha zany ozy izy no zavatra misy dia tsy avy any ambony zany fahendrena zany fa avy amin'ny nofo ihany ary mety ho avy amin'ny demoni azo ozy ny tenin'Andriamanitra zany hoe zany rehefa fampihavana pirenena no resahana dia oka mba tena tadiavitsika zany hoe neutralité zany rehefa zany hoe zany misy distanciation ozy fiteny frantsay hoe mba miataka kely ianao amin'ny vondro na ny mety antoko mba miataka kely ianao ahafahanao mijery tsara ny andany ny roa na telo na efatra entité efatra ny soratra masina concerné daholo ka raha ohatra anao amin'ny anankiray dia tsy tafavoaka fa toizako ihany ny tenin'Andriamanitra dia ozy izy fa izay misy fialonana sy fampiandanina dia misy fikorontanana mba amin'izay asa ratsy rehetra rehefa misy zany fampiandanina hoe partialité hoe atoa dia misy fampiandanina dia miteraka korotan'izay dia asa ratsy rehetra mitranga ary zay ny tena manahirana tamin'ny voalohany mantsy dia fa napetraka zay hoe ahoana fa zao io fampiandanina io io vondronatsy vondrona roa za miaraka amin'ny azy karaha ny tena marina zany izy io dia manahirana rehefa tena hoentina ho fampihavanana ka mila mitandrina dia zay tadiavana iza aminareo no hendry sy manam-pahalalana fa ny andininy fahafito amby folo fahazafady indrindra dia ozy izy hoe ny fahendrena zay avy any ambony iry zany le misy fikorotanana misy fampiandanina misy fampialonana avy amin'ny nofo iny tsy avy any ambony fa ity misy tena avy amin'Andriamanitra fa ny fahendrena avy any ambony izy dia zao madio aloha tsy maintsy madio le izy
zay le hoe tsy misy partialité ary tia fihavanana mandefitra mora lahatra be famindrampo sy be vokatsoa tsy miahanahana na mety raha velatry zany hoe za rehefa ho atao ny fampihavanana nizaniza antyteny mitariky azy a de miangavy zahay a ekipa toro filazantsara ry rahalasana bava ry pirairay atao firenena ry avana tsika tsirairay avy rehefa ho atao zay a de aoka mba ho tena madio avy any ambony zany avy am Jehova mba ho tena madio a dia tia fihavanana le tia fitiavana fihavanana no manosika zay tia fihavanana ary rehefa aveo de mandefitra manana fandeferana koa rehefa mampiavana rehefa hiavana misy zavatra leferinao tena tsy tokony referina fa leferina ary de ozy izy mora lahatra be famindrampo tsy hoe rehefa atao le fampihavanana de mbola sarotra lahatra fa zao a zay zany no mentalité na eo maha olombelona fotsiny zany dia mitondra an'izay toetsaina pozitifa zay a de miatrika latabatra de mety misy zavatra mivoaka sain'olombelona fotsiny zay fa ny aminay zany mampitoroy anay de zao a ao anatinao Jehova mipoitra ireo fa raha tsy eo Jehova tsy misy be fitiavana tsy mety mora lahatra tsy misy olona zava gafy fotsiny a de mety mifanditra fotsiny a de samy maka le fitokoana fifandira misy ny rafitra napetraka eto amin'ny firenena iatsoroka n'izay fampihavana an'izay manana mety fijery ny mpijery atsika mikasika io rafitra io a manana mety fahitana azy koa ianareo mirahalahy sy ny ekipa laika fa ny zavatra tsy pitirana de zao mitondra n'izay fampihavana an'izay koa ianareo ary mametraka fanamby ampiavany fa amin'ny alalany fototra ao anaty soratra masina hatreto aloha ny ahitaranareo de aty anaty anao manjery amin'ny télévision zany no mampita an'izay ary amin'ny ilany arina efa misy rafitra apetraka amin'ilay rafitra ara-politika sy amin'ny maha-olombelona isina fampihavanana inona no sakana tsy ahafahana mampifameno an'izay na ifanatonana satria Andriamatoa Fidson teo ny teny hoe eo le critère ilay masivana sy ilay toetra takina amin'izay havana fa mila n'lay fisian'Andriamanitra ao anatiny ary ianareo de mametraka fanamby hoe fototra araka an'Andriamanitra inona no sakana tsy ahafahana fanatona na anatonanareo ny rafitra zay misy a handresena lahatra ny olona am'zay sa iverinareo fa ampy ny fampitana hevitra amin'ainao manjery ohatr' zao satria misy ohatra daladala ihany rehefa miresaka kristianisme tsika ohatra ny fikambanan'ny lehilahy mpifady toka rehefa netana ny namana izy dia any am-piangonana ihany izy no mitory teny ka ilay tena gaiglan fisotrotokana anaty bara tsy voatohina amin'izay resaka izay mihitsy eo ny fanatonana hoe aiza ny toeran'ilay olona mieritreritra fa misy fanahy masina tokony hiditra ao anaty fampihavanana na amina fandresen-dahatra sy ny toerana misy an'ilay olona tokony antefana zay zavatra zay satria indraindray ohatra ny tsapa ihany hoe miataka hoe melanelana tia ny ara-panahy tia ny amin'ny manofo sy ramba olombelona fotsiny eny ary ndoaka ohatritsika aizany tena fahana mampiaona zany zavatra tao anankiroa zany tokoa nefa ny zavatra atrehana anankiray ihany eo amin'ny firenena ao amin'ny Genesis toko faharoa amby telopolo ny andininy fahatelo sy ny andininy faefatra misy an'izao teny zao namana fa ary izao nitondro zotra azo antoka indrindra tena sura azo antoka indrindra am'izao problème zao de tsy zafa-tsy ny soratra masina tsy firenena mikambana tsy fikambanana olona na firenena na olona ohatran'izao fa ny tenin'Andriamanitra nefa manana izy ny spécialiste amin'ny fampihavana ohatra Genesis toko telo amby telopolo andininy fahatelo sy faefatra ary Jakoba nandre teo alohan'izy rehetra ka ny koaka impito tamin'ny tany mandra-patongany teo akaiky ny rahalahy de niazakazaka hitsena azy Esau ary nisakambina ny tendany ka namiana sy nanoroka azy ary samy tomany izy mirahalahy io zany de efa vokatra io hitatsika io misy pirahalahy reto izay mifankahala na manafa ary ny anankiray efa nentina teto fa ndao somary velarina angalana n'le fomba ahafahana miaraka tokoa amin'ny famahana ny olana eo amin'ny Genesis toko telo amby telopolo te zao a misy pirahalahy reo ny anankiray mitondra miaramila efa jato lahy amon'ny rahalahy amin'ny basy amin'ny tafondro sy ny bazokasy ny sisasisisy ny anankiray mandeha mitsoka ary rehefa nandeha nitsoka ty anankiray ty Jakoba no anarany rehefa nitsoka izy de niona tamin'Andriamanitra tsisy tsy mahay an'izany ny olona ito ambonin'ny tany tsisy tsy mahay ny tantaran'ny Jakoba niona tamin'Andriamanitra Jakoba ary eo amin'ny toko faharoa amby telopolo andininy fa enina amby roapolo sy ny fito amby roapolo sy ny valo amby roapolo ny zavatra nataon'ny Jakoba rehefa nitsoka Jakoba dia ka izy mitsoka io a niona tamin'Andriamanitra ary any le lakile ndo raisitsika am'izao amitsika zao izany diso izany marina izany ampihavanana zay tena meritseritra fa tena navita fahotana navita faharatsiana am'izao fiainana izao na ao anaty tokantrano na eo fiarahamonina raha miaona amin'Andriamanitra ny olona anankiray ninona dalana nataony dia azo n'Andriamanitra tao
mampiavana ny olona io am'izay olona farazay tsy ti azy indrindra de tahaka ny Jakoba sy Esau zany. Zao ny zavatra nataony Jakoba nitolona tamin'Andriamanitra izy nandritry ny alina ary io namana fanotiana isitomana ny olona rehetrarehetra aiza ny sehatra ahafahana mitambatra ny sehatra tena ahafahana mitambatra kanefa azo antoka mamahany olana de zao ny fitaomana ny olona rehetra maninona moa raha isika malagasy rehetra isika mpitondra isika mpitarika rehetrarehetra raha mba manokana fotoana oatra ny Jakoba tsy fatako 3 andro na 4 andro na 7 andro miaraka bebaka pitsirina masim-bovany fahotana ny fahadosoana ohatra ny Jakoba tsisy marina eto na ray ary fa samy diso avokoa na ny mpangarom-paosy na ny mpitsara na ny miaramila na mpitondra firenena na mpampianatra na iza am'izao miteny zao de ahitana sehatra ahitana soratra lahatsoratra manambara fa diso daholo tsika rehetrarehetra ka itsika rehetrarehetra ny Jakoba raha tiatsika niavana amin'ny olona zay mifakahala amintsika sy manao adalana amintsika namana fa de tsy maintsy miona amin'Andriamanitra tsika ka ny terrain zany ahafahana mitambatra miaona manambatra an'izao programa fampiavana zao dia ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra aloha araka le teny namana fito zao teo fa toko sendiny foy am'le toko 4:30 amin'ny Genesis toko 4:30 vakitsika vetoveto zao voalaza ary rehefa hitany fa tsy naresan'Andriamanitra i Jakoba de nitendreny ny fotopenka de nivika ny fotopenka Jakoba raha mbola nitolona tamin'izy ary hoy izy avelao andeha Jakoba fa mazava ratsy ny andro fa hoy Jakoba tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao ary hoy izy taminy iza moa ny anaranao ary hoy izy Jakoba no anarako ary hoy indray izy tsy atao hoe Jakoba itsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka nahery io no tokony atao eto amin'ny firenena zao tsika miteny zao tsika rehetrarehetra tsika malagasy rehetrarehetra mihitsy miaraka mitoraka eo amin'Andriamanitra Jakoba dia soloana ny anarany nesorona tamin'iny aliny fahadosony rehetrarehetra zany natonga an'le Genesis toko 3:30 fahatelo sy fahaefatra teo ny famihana izy mirahalahy ny famihana izy mirahalahy satria voavela no pitsirina ny fahotana na votsotra ny fahotana tsisy nanana reserve atsony na de iray azy ary azo antoka namana fa tamin'ny fotoana tolomany Jakoba tamin'Andriamanitra io de nikasika ny Esau koa Andriamanitra tany ambadika tany matoy izy mirahalahy zay efa iady mihitsy efa vonona miaraka amin'ny basy mihitsy Esau no lasa mifamihana tapoka io le vahaolana tiana entina am'izao fotoana zao hoe ny olana misy ato amin'ny firenentsika de olana ihany ohatra ny olana misy any Kenya ohatra ny misy any Syrie misy any amin'ny firena maro samihafa Somalia fa zao ny mahasamihafa ny antsika eto Madagasikara hita ihany hoe misy tananao misy hery zay atonga antsika tsy mitovy amin'ny Somalia na hitovy amin'ireo firenena afrikana miady atrano famono ohatra ny otositotsy tany Rwanda dikan'izany fotoana mbola tokony atorantsika amin'Andriamanitra izao afahantsika mamazy ka misy teny anankiray amaranako azy aloha fiditson aloha ny andraisinao fitenenana ao amin'ny ohabolana toko 240 namana fa asa zay feritseretanao ty teny ty teny anankiray ty ohabolana toko 247 zao ny voalaza raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona na de ny fahavaliny aza dia ampiavaniny aminy raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona anankiray na de ny fahavaliny aza dia ampiavanin'Andriamanitra aminy zany hoe zany iza ny tena fahavalo ty firenentsika ty ny fahantrana ve iza ny politika ve ny tsy fananam-bola ve sa inona ny tena fahavalontsika olona ve iza ny olona tena fahavalontsika sa tsika ny fahavalony olona tsy any olana fozy Andriamanitra teo raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona anankiray na fitondram-panjakana anankiray na mpampiavana anankiray raha sitraky Jehova zany dia ampiavanin'Andriamanitra na zay mpivahavalo indrindra ty ambonin'ny tany aza asa na manafidy fa zany lakle oetsika amin'ty androany ity fantana somary manitikitika fotsiny mantsy de zao ohatra nefa resantsika ihany tamin'ny fandarana farany hoe PDB tsy vo zao no misy miteny hoe ny soratra masina sy tenin'Andriamanitra ary kasitrapon'Andriamanitra no amahana ny olana fa ny araha malala koa ary mino fanahina roa am'raha lamy ekan'izany hoe rehefa ao anatin'ny fotoanany krizy ny firenena iray na fiarahamonina iray ka mahatsiary tena ho tapidalakale amin'ny vahaolana rehetrarehetra eritreretina ny olona dia manomboka mipoitra ny karazam-pivavahana samihafa ary raha mijery ny petatrindrina eto andray ny vohitritsika dia feno karazam-pivavahana sy ny karazam-pitahina manomboka amin'ny asa fitiavana hatramin'nypoketra sy ny sisa dia mety hijery zao mpijery hoe hatraiza moa zany mety mampiavaka ny zavatra ataonareo amin'ny rahalahy amin'izay zavatra izay
mety misy olona mieritreritra koa any hoe misy zavatra mety kendrena ngamba ry zareo mato masoto te masoto a miditra am'izany resaka zany satria miromporompy be zany zao no resaka fivavahana satria tsikaritra hoe sahirana ny olona miala fivavahana dia andlaloko sendrasendra sy ny jeu de hasard ny pitsaka eto amin'ny tanàna zava-misy tokoa eny amin'ny fiarahamonina zany ary raha mipetraka zay lecture famakina ataon'ny fiarahamonina zay de misy rariny anankiray zay fa ny faharoa zany koa no milaza fa eo amin'ny zava-panahy eo amin'ny Andriamanitra no tena atao hoe vaolana farany manao ny olona manao de tena rehefa tapy dalakale ozy anao tao namafa de todika makany amin'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra koa zay ary maneo zany fa hoe aive dernier recours nareo ozy Andriamanitra aty amiko aty zay zany ny anankiray koa zay fa zany tsy misakana ny fanararotana sy ny atao hoe afetseny devoly ho anatin'ny toe-javatra toytony ahatonga ny fampipirana zavatra be debea ahavery ny olona fa ozy anao teo hoe misy tanjona ve ny tanjona anay de manana tanjona tokoa zahay ka manana tanjona zahay am maha evangeliste anay ny tanjona anay de zao a ny malagasy rehetrarehetra mahalala ny Kristy lay mpampiavana n'izao tontolo zao amin'Andriamanitra sy zao tontolo zao samizy na ny ety an-tany any an-danitra tanjona anay zay ny tanjona anay de ahatonga ny voaka malagasy hatramy voaka madinika katrana faratapony a mifankaty miavana zay ny tanjona anay mazava be ny tanjona anay tsy zavatra mivilivily mandehandeha hafa fa zay rehefa fantatry ny gasy a tonga amin'ny Kristy tsika zay nanaovana iantso tamin'ny alahady lasa tapabolany ny hoe nizanizy mitarika fivavahana nizanizy mitarika fiangonana dia ataovy tonga eo amin'ny Kristy ny ondry tariatsika mba ahita ny Kristy tokoa satria io ny vaholana alohany amin'izako le fantanina tao na manafa de ity misy hoe ina mampiavaka azy ity misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosiana toko voalohany Kolosiana toko voalohany de zao ny voalaza ny 9:20 sy ny 10:20 rehefa malala fa sitrakiny ray ho ao aminy no hitoera ny fahafenona rehetra sady izy no ampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia nirany teo ny azo fijaliana no nanaovany fampihavanana eny izy io izao no fampihavanana izany na ety ambony tany na any an-danitra io zany tanjona anay io mazava be ny tanjona anay rehefa tena hitatsika Kristy ny rany Kristy ary notsika zany no manala ny sakana rehetrarehetra amin'ny firenena manapotipotika ny fatorana rehetrarehetra amin'ny firenena ary mitondra fampihavanana ho atsika fa namana tsy lafo teo namana fa ny resaka ny amin'ny hoe ahoana mo io tenin'io abolana io de tena tianay ary anasana ny malagasy rehetrarehetra anaovana fanandramana raha sitraky Jehova ny alehan'ny olona na ny fahavalona ataony miavana azy ity toe-javatra anankiray zay fantatry kristiana rehetra maro rehetrarehetra nisy lehilahy atao hoe Cornelio io Cornelio no romanina natao italiana miaramila niova fo voalohany tamin'ny andron'i Jesosy zany italiana zany dia gentilisa ao amin'ny klasy ny baiboly ary teo amin'ny hijiosy zany de tena tsy afaka fandrara-fahavalo tsy mifankaty zany fa zao zavatra nitranga no ny fiasa fanahy masina de nahagaga ny toe-javatra ry avy malala nahagaga ary le resahana ny tena marina zany tsy misy formule atao hoe arithmetika fampihavana-pirenena tsy misy formule io mety manao ny technician na manao amin'ny resaka approche BDB tsy maninona satria zay koa nanomezana ny saina fahaizana mandamina zo soratra masina entinao miady manao planification tsara de hoentina mampifanatrika fa ity ny tena fotony zavatra rehetrarehetra ary ampipisinay amin'ny rahalahy eto zao no voalaza ny toe-javatra ity ao amin'ny asan'ny apôstoly toko 10 asan'ny apôstoly toko 10 dia misy an'le lehilahy atao hoe Cornelio za teo zao zavatra nitranga amin'ny 9:7 de manao hoe 9:2 sy 7 ary mpivavaka tsara sady nataotra an'Andriamanitra mba amin'ny ankonana izy rehetra ka nanao fiantrana be teo amin'ny olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva ary izy nahita miariary tamin'ny fahitana rehefa tokony tao amin'ny ora fahasivy atoandro fa indro misy le anjelin'Andriamanitra izy miditra tao aminy ka nanao tamin'ny hoe ry Cornelio ary noho ny banjiny izy dia raiky tahotra ka nanao hoe ahoana tompoko ary izy nanao tamin'ny hoe ny fivavaka ao fiantranao tafakateo anatrehn'Andriamanitra fampatsiarovana koa ankehitriny ianao maniraha olona akanjopaka ampanalao Simona anankiray le atao hoe Petera ndana ampanalao fa namasina zany misy zavatra travailleny rehefa tonga fotoanandro 10 andro aty aoriana nitsangana Kristy amin'ny maty mbola problema eo amin'ny jentilisa zany diosany piady zany tena tsy fandraharaha mbola olany zany de miseho amin'ity lehilahy ty satria mangetahita ty lehilahy ty hoe zany Andriamanitra miseho amin'ny anjely hoe ndany ianao maniraka anirao alive Petera le atao Simona de nandeha ny toe-javatra ary naniraka ty lehilahy ty tsy salasazy naniraka rehefa naniraka izy dia tonga tao amin'ny trano misy an'ny Petera io zany lay Pierre lay apôstoly
ary rehefa tonga atao mialohan'izy itrvaravarana le iraka de nilatsaka tamin'ny petera koa fanahymasina zany hoe androany midi no miseho amin'ity lehilahy cornelio ty le anjely raha pitso midi no miseho amin'ny petera ny anjely de zao no voalaza eo amin'ny 17 ary raha mbola nieritreritra tao ampony peterany amin'ny antony fahitana de indreo olona izay ny raha ny cornelio nanontany ny trano misy any simona hoe ao ambavahady ato ve no mipetraka petera sahirany petera hoe ahoana zany fa fahavalo ary mpiady ane zany jenisatsy jiosy zany raha tsarona de ty cornelio ty ilay teo amin'ny andro fijaliana zay niaraka tamin'ny miaramila nanombo am jesosy nanombo ny mpianatra tonga nefa izy ankehitriny a iraha ny anjely sy ny fanahy masina petera hoe ndany anao makany amin'ny cornelio de zao zavatra nitranga nandeha petera zay le teneny namana tsy lavo fanahy masina zany a dia micoordonné mandrindra ny fampihavanana anakiray ny olona anakiroa iavana ary io le tsy hita maso io ny tena zava-dehibe io raha tsy mbola miditra fanahy masina miditra nirak'andriamanitra de tsy mbola tanteraka de eo amin'ny andininy fahavalo amin'ny telopolo de hoy izy petera taminy ianareo mahalala fafady amin'ny jiosy ny anandrarana iantrano amin'ny olona hafa firenena nefa za hoe fa nampahafantarin'andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao fady zany natsinatio fatotrareo zany osy petera etrereto zany le olona tena mpahavalo iny a tena tsy manino izy miditra ao an-trano de rehefa tonga ao de voaleny rehefa malala atao anaty trano ato nareo mahafantatra raha tena mahazaho ahy tsy tonga ato am'ty trano ty a tsy mahazo fandrara aminareo a olona maloto tsisy lana azy nareo amajiosy ahy fa zao efa nambaran'andriamanitra de tsy nisalasala nakaty zany hoe rehefa malala any atokatrano any ny fanahy masina tonga fotoanandro ary mino an'zany zaho ho avy fotoanandro a zay tsy maintsy andrindrany fanahy masina anyjany tsy fakazona rehetrarehetra amiko sy aminao amin'ny firenentsika rehetrarehetra sady miasa ry izy a miasa ty izy a ary de zay le hoe raha sitraky jehovah ny lehan'ny olona na ny fahavalony taona miavana amaraparantsika rezy mirahalahy inona no amtinana ny dindinika ho any androany a sy ny mety horesana ndray fandarana manaraka amin'ny eny ary ao matotoko efatra am'roapolo namana fa andiny faharoambeny folo de zao ny voalaza ary noho ny abeny tsy fankataovan-dalàna de iamangatsika ny fitiavany maro ny zavatra treantsika eo amin'ny fiarahamonina zany zao de zao miamifankahala mora mamadika palitao mora misaraka zany ny mpivady mora miady ny olona dimanjato de hifamonona ho faty mora miditra any amin'ny prison ny olona mora be debe ohatry ny akoho feny fatin'olo eny amin'ny lalambe eny amin'ny toerana rehetra feny mpanentaka satria maninona noho ny abetsahantsy fankataovan-dalàna raha ny tena marina namana fa ny tena mpihavanana voalohany de zao itsika malagasy mila miavana amin'andriamanitra aloha tsy tika samytsika tsy maiky zany raha sitraky jehovah ny alehan'ny olona zany hoe raha miazakazaka manatona any jehovah ny malagasy rehetra tsisy hoe raha kotona arabe any na rasoa fa tsika rehetra mihitsy raha samy miazakazaka manatona any jehovah araka zany teny zany hoe tsika rehetrarehetra mihitsy zao miala mididin'andriamanitra amin'ny sitrapon'andriamanitra ny lalàn'andriamanitra zany mahatonga atsika miady mifandrafy mifanaratsy ohatran'zao ty zao misy gazetina manafaty ampelantanako ty notifiriny ny rainy na mpijaly azy zaza folo taona tya notifiriny ny rainy folo taona zany hoe iza no ampihavanina ndreny satsika de metsaotra ny mpanao politika reo ny tena ampihavana tsia tsika malagasy rehetra mila ampihavana amin'andriamanitra satria manomboka mi miala amin'ny didin'andriamanitra amin'ny soratra masina ny olombelona de manomboka mifamono mifankahala zay tsy izy ka tsisy afaka miavana ampihavaniny zany raha tsy miona amin'andriamanitra ny tena fototro zao resaka zao zany namana fa misy teninao ty ohatra ny manaitra ana mihitsy hoe tombony krizy a de miazakazaka ny mpivavaka so de misy toerana enjehana koa fe tena mariny zany fantany zany ary mitombona mihitsy be debe mihitsy firy moa zao ny mpitondra fiavahana miazakazaka mety hitondra firenena miazakazaka ho ambadiko zavatra izao mba anararoatra ny zavatra misy tena maro zany ny antondy eto zany fa de zao ny amerina ny olona aloha amin'ny tenin'andriamanitra amin'ny didin'andriamanitra amin'andriamanitra aloha zany ny tena maika tsisy afa-tsy zay ary teny fariny amaranako azy a de eo amika toko fahafito teny fampiheritseretana izy ty ho atsika malagasy rehetrarehetra tsy ty teny ty ve zavatra mitrangy eto amin'ny firenentsika am'izao fotoana zao a manerana ny fiarahamonina mika toko fahafito ny andiny faharoa lany tsy misy eo amin'ny firenena intsony ny tsara fanahy
lany tsy misy eo amin'ny firenena tsony ny tsara fanahy eny tsy misy olo marina tsony eo amin'ny olombelona samy manotrika andratsadra avokoa izy eny miazany rahalahny amin'ny arato izy rehetra voninanao ratsy daholo ny tanana mila ny mpanapaka azo ny kolokolo mpitsara ary ny lehibe milaza ny fitsiriritany fanahy ka izany nentiny mandrarary azy ryavana zany tsony mameny firenena ka tsy fampihavanana olona samy olona io mamaiky olo namanafa fa mifampihavanana ny olona rehetrarehetra ny antité rehetrarehetra ny andre de tsy antité ny ilazako azy ny dokotera ny miaramila ny zandarma ny mpitsara ny mpitondra ny manam-pahefana ny olona majinika ny olona tsy nianatra rehetrarehetra ny olona eny an-dalambe mila manokana fotoantsika rehetrarehetra miaraka oatra ny jakoba tolona amin'andriamanitra mivavaka zay namanafa eto ampamarana ry havana dia tianay tokoa ny aneo amitsika fa ny soratra masina dia milaza fa misento ary miandro maniry an'zany hoe ho zava-misy eto Madagasikara zany fampiavana-pirenena zany tenenyreo manatoko fahavalo hoe zao rehetra zao de mitaitaina tahaka an'io tenako io miandry an'zany ry hava malala ry pray firenena eto Madagasikara tsarovy fa zany no etaetany maro rehetrarehetra eto Madagasikara izy rehetrarehetra de ny mba isy ny fihavanana mba iainatsika fiainana sambatra fiainana tony sy milamina ary ao anatin'izay de zao maniry zahay ny mba isiny tena sehatra lehibe mba hahafahatsika tena mitondra ny firenena amivavaka tokoa avondrona ny heriny rehetrarehetra mba isiny zany hoe fitondrana ambavaka ary indrindra anatonan'andriamanitra amin'ny fomba zay tsy mbola natao toy zany miandry an'izany zahay ary manantena ny isiny zany mba ho zava-misy satria hitahita lalina ty anatiny malagasy tsirairay avy zany fihavanany zany dia manantena sy mino fa ho avy ny fotoana kely sisa dia aneo ny vonany andriamanitra satria iasa isaky ny olona tsirairay avy izy ho amin'ny fampihavanana tanteraka tapitra ihany koa ny fandarantsika am'izao alina izao ankasitrahana ny rehetra zay nanaraka izany hatramin'ny farany toraka izany koa ny teknisianina rehetra ny aransala ary ireo rehetra nandray anjara tato anatin'ny fandaharana na ny tamin'ny tapany voalohany na ny tato anatin'nyty tapany faharoa zay niarahana tamin'ny ekipa laika ity mametraka ny mandra-pitafa sy mandra-piresaka ho amin'ny manaraka anay tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko